Rapsodiny fahamarinana, rapsodiny fahamarinana, fisaintsainana isan'andro. Iarahanao amin'ny fiangonana Quest Embassy Madagasikara. Mampiantona ny fiainanao. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny alatsinainy 7 volana Aogositra ity. Ny rapsodiny fahamarinana anio dia mitondra ny lohahevitra hoe andraikitrao ny mampahalala azy ireo. Ny tenin'Andriamanitra fanokafana dia ao amin'ny Romanina 10, 17 sy ny 14, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no vonjena. Ataony ahoana ary ny fiantso izay tsy ninondy, ary ataony ahoana ny fino izay olona tsy rendy, ary ataony ahoana ny fandre raha tsy misy mpitory. Maro ny mbola miaina eo ambany fanapahan'ny ota eto amin'izao tontolo izao. Tsy fantany fa tonga Jesosy Kristy nanafaka azy ireo tamin'ny herin'ny ota. Tsy fantany fa tonga izy mba hanome azy ireo fiainana, mba hahafahan'izy ireo miaina amin'ny fahamarinana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Anjarantsika nefa ny mampahafantatra azy ireo. Nomena ny fanahy masina isika mba hahafahantsika manampy ny hafa ahita ny fahamarinana sy hitarika azy ireo amin'ny lalan'ny famonjena. Izay no mahatonga anao eto. Ny fanan'Andriamanitra no mameno ny fiainanao amin'ny fanatrehany sy ny hery ary ny fahasoavany mba hahatonga ny teniny ho fantatra eto amin'izao tontolo izao amin'ny alalanao. Samy manana ny tontolo ny tsirairay. Misy ny tontolo fonenanao, ny tontolo ny fifandraisanao. Rehefa misy olona tonga eo amin'ny tontolo misy anao dia tokony hahafantatra momba an'i Jesosy izy ireo. Mahafantatra ny fahatsarany, ny fiantrany amin'ny alalanao, ary izay rehetra nataon'i Jesosy ho azy ireo. Ny tontolo misy anao dia tokony ho toeran'ny ny tontolo misy anao dia tokony ho toerana fiainon'ny olona sy fandraisany ny tenin'Andriamanitra izay hanovana ny fiainany. Noho izany manontany anao aho, inona no mitranga eo amin'ny tontolo misy anao? Mampahafantatra ny Kristy eo amin'ny tontolo misy anao ve ianao, sa zavatra hafa ny lahara-pahamehany eo aminao? Miresamy kasikazy ary aoka ny fanatrehany ameno azy ireo. Fantaro fa na dia eto tany aza ny fanahy masina dia tsy manana vatana izy fa mampiasa ny vatantsika. Fony Jesosy teto tany dia nitoetra tao amin'ny vatan'i Jesosy ny fanahy masina. Izy ilay natsoiny Jesosy hoe ny raiko izay mitoetra ato amiko, araka ny Jaona 4:10. Izany ny fanahy masina. Mila ny vatanao ny fanahy masina hiasana. Raha manaiky azy ianao dia ho tonga eo amin'ny tontolo misy anao izy ary hita izany. Hanova ny fiainana izy. Manana fahefana hanao izany izy. Fa hoy ny Baiboly ao amin'ny Marka 10:17, fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Afaka manao ny zavatra rehetra izy, fa mila anao izy hanehoany ny tenany. Izao dia misy vavaka izay anasako anao, izay itendy dia ianao amerina izany amin'ny fandresen-dahatra tanteraka. Ray malalo, misaotra anao noho ny tombontsoa izara ny afatry ny famonjena amin'ireo manodidina ahy sy hitondra ireo fitahiana. Amin'ny alalako dia maro ny olona no tonga amin'ny fahalalana ny fahamarinana, hiova ny fiainany, ary ho tonga amin'ny fahatakarana ny maha-iray azy ireo aminao. Firaisana izay tsy azo sarahana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka mba hamoha fiainanao izany teny izany, ary hisy fijoroana vavolombelona ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny misy ny fiangonana Quest Embassy